Mampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Rainay izay any an-danitra ohatra so farany herinandro izao. Ary misaotra anao indrindra fa afaka miomana indray izahay hanatrika ny fampiompivavahana rahampitso. Noho izany Tompo, ny fanahinao masina anay hiasa aty anatinay tsirairay avy, mba ho voninahitra ao ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga indray ny faran'ny herinandro ry havana. Hiomana fa andeha hiangona isika rahampitso alahady. Ny teny hotoriana miopana amin'ny lohahevitra hoe manambara ny asan'ny Tompo ny soratra masina dia nalaina tao amin'ny Exodosy 2:13, ny 15 sy ny 19. Andeha ary ho vakiana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Mosesy niodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra, nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa, dia teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra, voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Amen. Fotoan-dehibe ho antsika koa ny fotoana rahampitso, satria ankoatry ny asa sy fampahirezana dia hanao fifidianana diakonina isika rehefa mifarana amin'ny fampiompivavahana. Mivavaka isika ry havana ho an'ny asa sy fampahirezana mba hiasa ny Tompo, na ho amintsika tsirairay avy na ho an'ny mpiandry ihany koa, mba ny fanahy masina no tena hampahery sy hanamasina antsika tsirairay avy. Mivavaka koa isika ho an'ireo voameran'ny fifidianana mba hizotra araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fifidianana, ary indrindra mivavaka isika ho an'ireo ho vidiana diakonina, izy ireo no nanolo-tena ka dia ny Tompo no hiasa ao anatin'izao fanoloran-tenany izao, ahavitany soamantsara ny fanompoana hatramin'ny farany. Zava-dehibe ho antsika koa ny mifampivavaka ry havako, mba ho fitaovana eo am-pelatanan'ny Tompo isika, ampiasainy hahatanteraka ny sitrapony ao amin'ny fiangonana. Eny amin'ny fiangonana eny amin'ny plateau isika no miangona rahampitso, ary manomboka amin'ny 2 ora ny katekômenina, amin'ny 3 ora ny sekolerady, amin'ny 4 ora fampiompivavahana. Ry havana, manasa anao mba ho tonga ary Jesosy manao fotoana amintsika izy ao am-piangonana indray rahampitso ao an-tranony iray. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Dia araka izany tokoa ary Tompo, fotoan-dehibe ny fotoana rahampitso, ko mivavaka izay ho an'ny teninao hotoriana, mba dia izao dia efa homaninao ny fo ny saina mampanahy anay, mba ho toy ny tany tsara, vonona indray ny teninao ka tsy verina foana any aminao tokoa ny teny, raha tsy efa mahavita be. Mivavaka koa izay ho an'ny asa sy fampahirezana, indrindra ireo mpiandry izay hiasa Tompo, ianao hanamasina anay tsirairay avy ihany koa, mba ho voninahitra ao ary ny fanahy masina no hiasa ao anatin'izany rehetra izany. Mitondra mivavaka koa izay ny voameran'ny fifidianana, misaotra amin'ny fifidiananao an'ireo mpanomponao ireo, dia ianao amin'ny olo-tsaina ny mehery azy ireo mba hizotra hatsaka ny sain-daviny tokoa, ho fendry fifaliana sy fiadanana ny fifidianana diakonina, ary farany dia ireo mpanomponao nanolo-tena ho amin'izao diakonina amin'ny mandahy manaraka izao indray. Ianao rehefa nanomboka asa tsara tao anatin'izy io no hatanteraka tsara an'izany koa, mandra-piavinao ry Tompo, dia izay tsiray avy izay ho avy ary dia ny fanahinao masina no hampiombona anay, fanahinao masina hanomana anay, ary fanahinao masina hanamasina anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no vanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.